Zay dia mba anao ika-piderana vitsivitsika reto iza mahay an'ilay hoe isan'andro isan'andro tsara ny tompo ataovy mafimafy reto fa tovolahy sy tovovavy miritsaritsa be ohatr'izao nomen'Andriamanitra hery sy tanjaka tsika. Tsara ny tompo isan'andro isan'andro, tsara ny tompo isan'andro isan'andro. Dia misy anankiray ty tsy miova ny tompo isan'andro isan'andro, tsy miova ny tompo isan'andro isan'andro. Ohatran'ny tanora lahy sy tanora vavy somary reraky ny herinandro ve sa nomen'Andriamanitra hery tsy miova ny tompo isan'andro isan'andro. Ty farany tsy misy toa azy isan'andro isan'andro, tsy misy toa azy isan'andro isan'andro. Ndao tsika hitsangana reny raha io ao anatin'izany ika irahanay miaraka izany no anadratanay sy anomezanay voninahitra anao indray amin'ity anio ity. Makasitraka misaotra manome voninahitra satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tsy miova ary Andriamanitra tsy misy ny tahaka anao. Ianao no mbola nanome ny hery tanjaka, fahavelomana, fahasalamana. Ianao no niaro ny tantana nandritra an'izay fotoana rehetra izay ary mbola nitondra ihany koa ho eto amin'ity toeran'ity androany. Mendrika anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Misandrata eto amin'izao toeran'izao ary manapasy sy manjaka ao anatinay tsiraray avy indray. Bakasiraka indrindra ny amin'ny zavatra rehetra ny lalovana, ny amin'ny zavatra rehetra ny ainana, ny amin'ny zavatra rehetra vita, ny tsy vita, ny zavatra rehetra neverinay ho tsara tokoa mahaolona fa ao aminao tompo lay Andriamanitra tsara, afaky ny ova, afaky ny ho tsara, afaky ny ifarimbona ny zavatra rehetra rehefa ianao no manjaka sy manapaka rehefa eo amin'ny fanatrehanao. Misaotra indrindra tompo, androan'ilay dia eto ny fotoana iaonanay aminao, amin'ny fanatrehana, amin'ny tendy, amin'ny kasika, amin'ny voninahitra, amin'ny kery, amin'ny fahefana, amin'ny fiandrianana, dia ianao zany ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Tia ny fonay, anjakao indray ary aoka hisokatra ny mombanay rehetra mba hiaiky sy anaiky ny iasanao. Tsy amin'ny fahazarana, tsy amin'ny fahaizana ny teny, fa ho amin'ny fiainana ny teny, ho fanahy sy fiainana ao anay tokoa zany ary aina ho anay. Makasitraka indrindra tompo manaiky izay, manaiky izay, manaiky izay no amin'ny tantaninao sy ho amboarinao tahaka ny tanimanga izay eo ampelantananao ka amboarinao mba ho tanteraka amin'izay irinao ho anay tsiraray avy, tsy ho diso anjara sy amin'ny anjara voatendry ihany koa ho azy satria ianao ilay Andriamanitra mahita ny farany hatramin'ny voalohany ary ilay Andriamanitra manana ny planiny, famolavolana, fitantanana sy fitaizana mendrika indrindra ho amin'ny fahamarinanao sy ho amin'ny fanambaranao. Mitenena indray ianao eto amin'ity toeran'ity androany, ilay Andriamanitra omem-boninahitra, ilay Andriamanitra fiainana, ilay lalana sy fahamarinana. Dia ho anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salamo fa 5:10. Salamo fa 5:10. Andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Izay ny vakitsika. Fiantsona hivavaka amin'Andriamanitra sy hankantò ny teniny. Fiantsona hivavaka amin'Andriamanitra sy hankantò ny teniny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Avy aoka isika iobo an'i Jehova. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjena antsika. Aoka akeo anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Amen. Sitrakanao zay tompo ny amin'ny famonjena vonona noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo. Famonjena tsy an'olombitsy, famonjena nateraky ny fitiavanao feno. Makasitraka anao zay tantano zay ary esokafy alala tokoa araky ny teninao hoe ahazony ny famonjena dia hiazona an'izany amin'ny fiainanay, amin'ny fijoronay, amin'ny fiteninay, amin'ny fisainanay, amin'ny fiainanay
andehoka tompo ahalala tokoa izay ny fahamarinana fiaino avy aminao mba hahafahanay tokoa ho ilay avotra tsy ho voavonjy fotsiny fa ho ilay avotra ho amin'ny fotoana anankiray izay apakaranao anay dia ho isan'ireo izay hibera sy akalaza an'ilay voninahitra anao izay anana ny fiainana mandrakizay any amin'ilay toerana izay efa nomaninao anay dia makasitraka indrindra anao izay ho anao ndera sy ny hatsara ny voninahitra mandrakizay. Amen. Alléluia. Taontsika androany mbola naiky hiditra lalina ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Taontsika hisaotra an'Andriamanitra noho ny fitantanany antsika isan'andro, noho ny fiainantsika, ny mety, ny tsy mety, ny fandrosonana mety mbola hoe fiandrasana projet ohatr'izany dia hisaotra sahady tsika satria hainy ny ataony, satria izy ny malala ary izy ny tompony zavatra rehetra dia hisaotra anazy tsika. Alleluia. Saotra no atolotro anao no retombon'andro menao ifandraisako aminao ary laza ihany koa ho anao rilay tsy ho anao rilay tsy tsy haiko ny tsy lazany ao am-po Jesosy tsy haiko ny tsy lazany ao am-po Yanao ilay ray tsy manao sandatray avy ny anaranao Jesosy afoiko anao zay aina mety yanao itantanizany Yanao ilay ray tsy mba mandà asandratra avy ny anaranao miamiko rehetra anjaka afoky omenanao ny andro sisa iainako ity yanao itantanizany ity ka ny mombamomba wanao tsy misy ka ny mombamomba rehetra
Iovy zay par rapport amin'ny fahatogavanao Jesosy. Manaiky zay hotarianao. Tsisy ninninina ankoatry ny fahafenonao no ilainay. Fanahy masinao tonga soa eto ianao. Fanahy masinao tonga
Now,
androantsika miarakilaza hoe mendrika ny tery ianao jesosy a sy niaja Saratray ny tanana Mendrika ny tera sy niaja Saratray ny tanana dia manasanao azo toerana alleloia tonga amin'ny fotoanan'ny témoignage tsika voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany za moa zany nanao témoignage androany mikasika ny fiarovan'i Jesosy alleloia nisy le fiara nisy nitoraka amin'ny toerana ao anatina abri voiture dia misy toerana ohatran'izao dia any amin'ny 20 mètres any any amin'ny 20 mètres miala amin'ilay toerana zany hoe efa toerana miafina ilay izy fa misy mitoraka dia vato 16 centimètres ny longueurny dia eo amin'ny 8 centimètres eo ny largeurny dia 4 centimètres ny épaisseurny dia tary amin'ny parabrise arina no vo zany hoe chute libre avec vitesse initiale ilay izy en physicien zany hoe mafimafy tsara zany ilay izy 20 mètres farafakeliny kanefa nidona tao amin'ny parabrise dia tsy vaky ilay izy noho ny fiarovan'i Jesosy alleloia zany no lazaina amintsika hoe tsy voatery ho hitantsika daholo ny fiavian'ny zavatra rehetrarehetra fa misy Andriamanitra mijery dia misy Andriamanitra miaro dia misy Andriamanitra tena hoe mandray an-tanana ny ho avintsika ny maraina an'io dia nahazo teny hoe Isaia 41:10 aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho dia ravoravo fotsiny an'Andriamanitra an'ilay teny tsy nanam-po hoe inona ny hitranga fa no nitranga ilay izy dia nisaotra an'i Jesosy hoe misaotra Jesosy fa sady narovanao no tsy naninona ny tomobile dia te hampahery anao andaontsika tsy jery tafiotra alleloia indraindray tsika eo amin'ny fanarahana an'i Jesosy misy mitoraka fa andaontsika tsy hitsoaka ohatra n'ilay fiara fa miandry eo fa ny fiarovan'Andriamanitra efa miaraka amintsika amen andaontsika hitsangana dia andaontsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny fiarovana ianao zao tonga eto azoko antoka fa nisy tanan'Andriamanitra ny tantananao ianao zao tonga eto azoko antoka fa tsy ny zavatra rehetrarehetra mety ho hitanao
fa ny azo antoka kosa hoe nisy tanan'Andriamanitra niaro, nisy tanan'Andriamanitra nitahiry, nisy mason'Andriamanitra nijery ozy ny tena soratra masina hoe zao Jehovah ny mpiaro io isaky ny indray mpimaso no andemako azy fa ndrao misy manimba azy na andro na alina dia miaro azy aho. Asan-drato ny tananao dia isaora izy ny amin'ny fierovany, isaora izy ny amin'ny fitsumbinana anao, isaora izy fa tsy hoe ny loza no sakanany fa ianao no miinteresse azy, arovany ianao arovany ianao dia karakarainy ianao mba ho tonga eto amin'ny fanatrehany. Indray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fierovanao, misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra Jesosy fa tsy ny zavatra rehetrarehetra no voatery ho fantatray ny antony fa ny azona iantoka dia izao ianao no efa niteny fa aza matahotra fa momba anay ianao, aza mierikerika foana fa ianao no Andriamanitra ay, mampahery anay ianao sady mamonjy anay, eny mitantana anay amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinanao ianao. Misaotra ny amin'ny fierovanao, misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra Jesosy fa lehibe loatra ianao, misaotra Jesosy fa isa minitra voalaza ny teninao fa tsy mba matorina rendremana ny mpiaro anay fa ianao kosa Jesosy dia zay no andriny masonao. Misaotra ny amin'ny fitantananao ary antony mampijoro anay hatramin'ny androany zany fierovanao zany. Eto izay Jesosy dia mamerina ny voninahitra any aminao mpisandrata mandrakizay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy hidirantsika ao anatin'ny teny n'Andriamanitra. Hitehaka mafy tsika andraisantsika amin'ny mpanompony. Alleluia. Dia manasa antsika azy toerana zavata in Jesosy tsika. Alohan'ny naovana an'ity fizarana fohy ity dia ndao tsika arivavaka eto mbola metraka ny ten'Andriamanitra eo ampelantanan'ny Tompo mba tena fanamasina no hiteny amin'ny lalako dia hiteny ao am-pontsika tsiraray avy izy hivavaka tsika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay masina tsara indrindra, mankasitraka anao izay ny amin'ity fotoana ity, misaotra ny amin'izao fotoana sarobidy nomenao izao ahafahanay mifampahery ahafahanay mifampizara ny teninao indray misaotra Tompo satria fantatray fa eto ianao hiteny am-pony tsiraray avy, mangataka fanamasina mba ianao no hiteny amin'ny lalako tsy izany hiteny ary tsy izay heverin'ny saina maha-olombelona no voalaza eto fa izay teny rehetra izay avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia izay ao am-ponao rery ihany fanamasina, izay ao am-pony ray, izay ao am-pony Jesosy dia ho voalaza ary izany teny izany dia angatahako Tompo mba tena hipaka ao am-pony tsiraray avy androany ary tondra fifoazam-panahy fahiratana ara-panahy indray ho an'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no avy n'aizany vavaka izany. Amen. Amen. Androany moa dia ama hoe fotoana ny tanora azy dia iresakintsika loha hevitra anankiray dia ny hoe tanora midera an'Andriamanitra. Eto sika dia karazana tanora eto ny pré-ado, eto ny ado, eto ny tanora eritreriny, eto ny tanora zokiny, amen. Eto ny tanora rehetra, mino fa mbola tsy mihoatra ny 7-7 taona tsika fa na mihoatra raha kanefa eton Jesosy eto dia fotoana ho anao koa eto izany, amen. Manina moa no hoe tanora midera an'Andriamanitra, izay ilay loha hevitra izay nomeny Jesosy atsika androany ho velabelariny eto. Ny tanora, za moa mananjanaka tanora, mananjanaka adolescente ary mijery manodidina koa dia hitako hoe ny tanora manana fiatanam-po hafa kely, tsy mitovy amin'ny ataoko hoe ny olon-dehibe. Manana fiatanam-po, manana risy-po be izay rehefa misy zavatra mahafinaritra azy. Ary manana foty mikarokaroka izay koa izy rehefa manao zavatra, tsy mionona fotsiny fa ohatrany hoe zavatra izay mavan'izay ohatrany hoe zavatra tena hoe mahaliana azy dia tena hoe eo dia mifantoka eo dia eo dia eo dia eo ary tena hoe manana fifaliana hafa kely izay koa ny tanora izay tena hoe fahasoavana avy amin'Andriamanitra ilay izy. Ny zavatra mitranga nefa ny amin'izao andro ankehitriny izao dia ny devoly dia mamily an'izany ataoko hoe qualité nomen'Andriamanitra ny tanora izany mamily an'izany ho amin'ny zavatra ratsy vao mainka mahavery an'ilay tanora. Ary Andriamanitra nefa manana planina ary manana antso manokana ho an'ny tanora
ho atsika rehetra satria nantsony isika anome ilay fahasoavana izay napetrana ao anatin'ny tsirairay avy mba hanomezantsika voninahitra sy iterantsika azy zany. Tena ankasitran'Andriamanitra tokoa izay fientanam-po zay rehefa malala eo mpanompoana azy. Tatsika ohatrany hoe ny raha amin'izay zao tsika ny tsika afrikana aloha fa na izany ary ohatrany hoe misy tsy itovizany ihany. Ny afrikana rehefa mideran'Andriamanitra dia tena amin'ny hafanam-po be mihitsiny ary tena fony manontolo tsy mijery ny avisaka vanana na mandihy izy na mihiry izy na mitendry izy na misy tena hoe amin'ny fony rehetrarehetra. Ary tsika nefa ny indraindray tsika tsy ampy an'izay risy-po zay rehefa mideran'Andriamanitra. Mijery n'izao tontolo izao koa tsika na dia tanora n'izao tontolo izao ary jerenareo manao zavatra indraindray tena hoe grandiose be zany satria tena hoe ataony ao ilay fony manontolo dia maninona nefa indraindray zanak'Andriamanitra ohatrany hoe malezolezo kely zany tsika indraindray nefa hoe manompo an'Andriamanitra mideran'Andriamanitra manao zavatra ho an'ny tompo dia androany tena tian'i Jesosy foazantsika mba tena hoe ankasitran'Andriamanitra angerety le hoe manompo azy amin'ny hafanam-po tena hoe manompo azy amin'ny fifaliana ary zany ny tena tadiavina dao tsika amaky ange ny salamo ny salamo 7:30 andiny voalokatra amin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy vakintsika manao hoe fideranan'Andriamanitra mpitondra izao rehetra izao sy mpiaro ny olona. Miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehovah amin'ny lokanga mankalaza azy amin'ny valia torofolo. Mihira firam-baovao azy, mitendry tsara feo fifaliana. Amen. Ndaontsika nao amen mafy be. Mihira firam-baovao azy, mitendry tsara feo fifaliana. Amen. Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, enika ny famindrapon'i Jehovah ny tany. Halleluja. Andriamanitra tena miantso ny olona, ny olo marina ho izy idera azy. Amen. Ny olo marina tena hoe anandratra azy isan'andro isika. Ary teny aminao fa ninina zavatra mitranga eo amin'ny fiainana, matetika ny environnement iainantsika indraindray ohatrany hoe tsy mifavorize an'ilay tsika mifaly izay, ilay tsika ilay mideran'Andriamanitra izay fa ohatrany hoe olona manjonjonitra daholo, ny olona reraky ny fiainana stressé daholo. Izay ny zavatra iainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Nefa tsika tenenin'Andriamanitra amin'ny Philippiens 4:4 hoe mifalia mandrakariva, hoy izao indray mifalia. Dikan'izany tsy zanak'Andriamanitra zany le tokony iainan'le hoe tsika koa dia vesarana be, dia tsika koa dia ohatrany mitanondro dafa fa ny tena hoe zavatra tena ankasitran'Andriamanitra ary teneny mpanompon'Andriamanitra foana tsika hoe matsaky tsika hozy izy amin'ny ao anatin'ny fifaliana no atsakantsika sy andraisantsika n'le faveur de Dieu sy le fahasoavan'Andriamanitra. Ary ny ten'Andriamanitra tena miteny an'izany hoe miravoravozy izy amin'ny Jehovah dia omeny anao izay irin'ny fonao. Dia ndao tsika tena hoe anovana izany exercice le izy vao nyteneny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny herinandro izy tena hoe tena marina le izy. Dia ohatran'izay mihitsy koa tsika rehefa mideran'Andriamanitra. Amen. Aza atao hoe ny tanora kely ny ado ihany manao an'izany na hoe ka zareo mbola manana ny énergie entina manao an'izany fa tsika rehetra tena tokony hoe hideran'Andriamanitra sy hifaly eo fanatrehany. Mandrakariva hozy izy ny ten'Andriamanitra. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Izao indray hoe mifalia dia verina amin'ilay temintsika hoe tanora antsoin'Andriamanitra tsika. Antsoin'Andriamanitra tsika fa maninona moa? Ao amin'ny Jona 2:2, Jona 2:2 andiny 7:12 ka hatramin'ny 7:20 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manoratra aminareo iray aho satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa mahalala ny ray ianareo.
nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay trano voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra. Ataovy amen mafy be. Amen. Sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Amen. Alleluia. Tia io teny avy mitsinjin'Andriamanitra nanoratany apôstôly an'izany teny izany. Mahery ianareo ozy izy. Izy aloha mahery eto asan-drato ny tananao ho tanteraka aminao tokoa izany. Amen. Ary mitoetra ao anatinareo izy ny tenin'Andriamanitra. Ataovy amen mafy be. Ary raha mbola tsy izany dia ataovy izany manomboka androany. Amen. Sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. 5:10 aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Aza tia izao tontolo izao sy ny ten'Andriamanitra na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ozy izy ny fitiavana ny iray. Miteny antsika ny ten'Andriamanitra todika aminareo tanora, amintsika rehetra eto tanora. Rehefa nanolotra ny fiainantsika ao an'Andriamanitra tsika, efa nibebaka tamin'ny fahotana dia aokitsika tena ho an'Andriamanitra zato isan-jato. Ary aoka ny fiainantsika ho fiainam-piderana mandrakariva. Ny fiderana sy ny fiankohofana ange tsy fandihizana, tsy firana, fa fiainana isan'andro, vie d'obéissance isan'andro ny atao hoe fiderana sy fiankohofana. Fiainana maneho an' Jesosy Kristy isan'andro, fiainana maneho ny toetra an' Jesosy isan'andro. Ary izany no antsoiny antsika. Amen. Ary eto dia mananatra antsika ny ten'Andriamanitra hoe betsaka ny toy an'io ten'Andriamanitra io ihany moa vakintsika ihany hoe efa andro farany izao izy izy, ary efa tonga ny fanahany antikristy, ary efa hitantsika ny rehetra eny izany amin'izao fotoana izao, ka mila miambiny tsika. Satria ny antony dia izao, be dia be ny mideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, be dia be ny manao fotoam-bavaka sy ny ohatran'izany, fa misy le fampivoliana ozy izy ateo. Raha marina hoe tanora manana an'izay fitanam-po sy fitiavana tena hoe manao zavatra tena hoe spesiala sy mahafinaritra be izay tena hoe tian'Andriamanitra ananantsika, kanefany matetika dia avilany devoly amin'ny zavatra mora, amin'ny zavatra subtile, tsy hita maso akory le fiderana ataontsika. Dia au lieu de tena hoe misaina hoe ina moa mission ko mpanaovana an'ity mission ity, dia lasa misaina fotsiny tsika hoe zay ampatsara an'ilay prestation, zay ampahita ny olonanao sy tsika. Dia nefany izany zavatra izany tandremo fa tsy avy amin'Andriamanitra izany, fa fanahy izao tontolo izao. Izay ilay hoe aza tia izao tontolo izao sy ny zavatra eo amin'izao tontolo izao ozy izy. Vakintsika ingeny 5:20 5:20 amin'io Joana 1:2 ihany. Fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba an'izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no mahaharitra mandrakizay. Alleluia. 5:20 rakizy izao no ora farany, ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy, sady maro no antikristy efa tonga sahady, koa izany no afantarantsika fa izao no ora farany. Izao no ora farany. Izao no ora farany. Tena efa akaiky dia akaiky Jesosy. Amen. Ianao ve tsy efa mba mahay koa hoe mba hiona amin'i Jesosy? Amen. Mandalo izao fiainan'izao sy ny filany izy fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra rery ihany maritra mandrakizay. Ary ilay mpanjaka nanan-karena indrindra sy nalaza indrindra tamin'ny fahendrena, izay fantatsika fa avy eo ny vilalana izy satria
tsy nitandrina ny tenin'Andriamanitra dia lasa ny vy lalana, lasa nanambady arivo dia avy eo nefa izy dia nanoratra ny bokin'ny mpitoriteny ny Eklesiasta dia ny voalohany indrindra ao amin'izany toko izany dia ny voalohany dia hoe zava-poana dia zava-poana izao rehetra izao, zava-poana ny beauté extérieure, zava-poana ny laza, zava-poana ny zavatra mampiazakazaka ny olona arena sy ny ohatr' izany, confort matériel, mandalo izy izao zavatra rehetra izao sy ny filany. Fa misy kosa ny zavatra izay maritra mandrakizay dia raha manao sitrapon'Andriamanitra tsika, manome voninahitra an'Andriamanitra ary midera azy mandrakariva amin'ny fijoroantsika, araka ny teniny, araka ny sitrapony. Halleloja. Ao amin'ny Romana 12:12 koa dia miteny ten'Andriamanitra hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina izy hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Tanora mideran'Andriamanitra vetsika manao ilay sitrapon'Andriamanitra. Amen hoe amen. Io zavatra mampahoriory ianao io zavatra eritreretina hoe za tsy ampy fitiavana nge, ka za nge tsy ampitambitamby, ka za nge tena tsy tena ho fiainako raha tsy manana olontiana ahy, raha tsy mahazo vady ahy, raha tsy mahazo asa ohatran'izao ahy. Ny secret ny fahasambarana dia ny fanatrehan Jesosy ao anatinao aloha. Amen. Ny fahafenoan Jesosy ao amin'ny fiainantsika aloha ary sika miaina n'ilay mission nanirahan Jesosy atsika. Amen. Isika miaina ilay fiainam-piderana. Tadidio izany fa ianao raha ninina fanompoana nankin'ny Tompo aminao dia ny zavatra andrasan'i Jesosy aminao amintsika amiko dia hoe mibebaka ve ny olona amin'ny alalan'ny zavatra nataonao iny. Mangetaeta hiala amin'ny ratsy ve ilay olona maheno an'iny zavatra ataonao iny. Na hiry izany, na fitendreny izany, na fandihizany izany, na accueil izany, na inona, na mitady rakitra. Fa hitanao fa rehefa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy feno fanamasina ianao tsy ilay olona mijoro ety no mahataona kokoa fa ilay olona izay feno an Jesosy. Ny fijerinao, ny fitsikinao dia efa mahataona an'ilay olona sy mahatonga ny olona te hivavaka. Sa tsy izany? Rehefa feno fitiavan Jesosy ianao dia iny dia efa mahataona ny olona. Aoka fitiavana vonga, fitiavana mandehandeha tsika mideran Jesosy manatratra azy mandrakariva. Lasa ny fotoanantsika fa mbola ho avy eo koa ny mpanompon'Andriamanitra fa izay hoe izay izany mission antsika. Manome voninahitra an'Andriamanitra velona hidera azy, velona hiankohoka amin'inona fanompoana omeny Andriamanitra antsika. Aoko feno fanamasina mandrakarivantsika. Tsy vita mikery izany na fatanjana na hoe blablabla ety fotsiny mora miteny an'izany. Fa raha tsy feno fanamasintsika dia tsy afaka ny ianao ny sitrapon'Andriamanitra. Fandaontsika ary ny atonga antsika ho feno fanamasina dia inona? Fiombonantsika mandrakariva amin'i Jesosy. Amen. Manokana fotoana ianao sy Jesosy rery isan'andro. Mamaky ny teniny dia mihaino ny feony mandrakariva. Amen. Halleluja. Mino fa tanora tena mijoro mafana fo an'Andriamanitra, miaina fiainana feno fanetretena, fitiavana, famasinana. Amen. Daholontsika miala eto. Izany famasinana izany Andriamanitra masina ary tsy miova izy. Ary izy dia tia ny olona rehetra fa tsy tia fahotana. Ary ny famasinana ary ava-malala dia tsy dia modeny roviana na oviana. Amen. Halleluja. Tahiny Jesosy tsika andao hivavakantsika fianjany ten'Andriamanitra izany. Misaotra anao izay iray eo. Misaotra Jesosy. Misaotra fanamasinao. Misaotra fa eto ianao miteny aminay tsirairay avy ianao androany. Ary mamono fiainam-panahana indray ianao androany Tompo. Ndreto izay manolotra ny momba anay rehetra Jesosy. Tena hopidera sy hompiankohoka marina izay Tompo. Hidera sy hanome voninahitra anao isan'andro izay. Fanamasinao ampio izay. Ampio izay amola vo tena ankasitrahanao.
atonga anay ho feno anao mandrakariva Jesosy dia ny olona rehetra izay mijery anay koa dia ahitanao Jesosy dia avitany mission ampanaovina anay izay tsiraray avy reto Tompo eo amin'ilay toerana izay tianao ahitana anay mandrakariva. Ampio izay fanamasinao tehirizy izay mandra-piavinao Jesosy na dia betsaka aza ny fandrika mahazo ny tanora eny an-dalana eny na tsy ny tanora ihany ary Tompo fa na ny efa manambady zany ny efa manana zafikely zany dia ny favalo dia manafika fa inao kosa ho kitahiry ny tsirairay avy Jesosy ao ambany rano ao mandrakariva. Misaotra Tompo, misaotra ny fitiavanao anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia tehaka ho any mpanompon'Andriamanitra manao. Tsika hitsangana ry araka ame voninahitra an' Jesosy anatin'izany a tanora mideran'ny tompo a isika rehetra ireo zany manasanao hitsangana ray sitraka ao a hey ha ha Malagasy maro nandray ny filazantsary maro tiragasy niady tsara Madagasikara Malagasy no manandratra ny fiderany muzika gasy no any firany itsenananao hoe le tompony fazavany Jesosy io mandroso amin'ny tanàna Sofia Madagasikara Madagasikara idirany tompitsika vonina Madagasikara Sofia Madagasikara Madagasikara idirany tompitsika vonina Madagasikara fanatreane eo ambony gasy ny fiarany fanekehane hozana borike fitondrany voninahine Madagasikara Malagasy no manandratra ny fiderany muzika gasy no any firany itsenananao hoe le tompony fazavany Jesosy io mandroso amin'ny tanàna
tehaka mafy be tsika ho an' jesosy a amin'izao fotoan'izao misaotra tompoko. Alléluia. Patsika tehaka ho an' jesosy raha sitraka reo. Amen. Tonga amin'ny fotoanany fanatitra sy ny filazantsika. Fotoana tahaka an'izao dia matetika fotoana izay ikasian'Andriamanitra antsika, ilay fotoana ahitantsika ny fiasan'Andriamanitra anatin'ny tanora. Satria ny lehibe mahatsiaro ny fahatanorany, ireo ny mbola zandriny ireny mahatsiaro ohatra izao zany za rehefa kelikely. Ary manonontsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho tsara lavitra ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Amen. Raha natanteraka amin'ny fanatritsika dia manasanao manokana hoe ataovy azo antoka fa ny fonao no maniraka sady manome ho an' Jesosy. Amen. Satria ny tombon'androntsika tsirairay avy dia avy aminy irery ihany. Ary ny tena marina, izay rehetra afaka omentsika azy dia tsy avy amintsika akory ilay izy, fa mbola izy ihany nanome antsika an'izany, fa mitady fahadikiny izy matoa mame antsika fotoana afahana mame. Ny fotoanantsika raha mpitso manomboka amin'ny fitora maraina eto an-toerana ihany izay anasana antsika amin'ny fotoanan'ny communion. Anisan'ny mampientanentana antsika rehefa mandrentsika hoe misy atao mariage dia fanontaniana apetraka hoe invité ve ianao sa tsy invité. Fa mahafinaritra ao amin'i Jesosy Kristy tsy hoe mandefa invitation misy taratasy izy. Alléluia. Fa ianao rehefa tonga eto misokatra ny fonao dia manasa anao izy raha mpitso maraina. Tatsika hitehaka ho an' Jesosy raha faly ianao ny amin'ny fotoanan'ny communion raha mpitso. Alléluia. Satria sarobidy be Andriamanitra zany tena tiany manokana mihitsy ianao matoa anisan'ny nasainy. Tahaka izany any an-tranontsika tsirairay avy, matoa misy olona asainao dia akaiky ny fonao izy zany. Matoa ianao asain'Andriamanitra androany ho amin'ny fotoana raha-pitso, akaiky ny fon'Andriamanitra ianao. Ny amin'ny herinandro tsy miova ny fotoanantsika ny latsinainy, ny talata, ny larobia dia ny sekoly latsinainy famahana olana, ny talata fanasitranana, ny larobia sekoly tokantrano sy fitahim-panary fanambinan-toetra. Tena ilaintsika manatrika sekoly foana. Satria isan'andro tsika dia miatrika fanadinana foana, ka raha vao diso lesona ianao dia diso fampiarana. Rehefa feno ny lesona ao anatin'ny fonao miaraka amin'Andriamanitra dia tsy manantahotra ny olona tena bien préparé tsara mihitsiny. Ny olona afaka miatrika examen dia ny olona anankiray manana antoka fa miaraka amin'ny Andriamanitra. Amen. Dia ny isan'androntsika mihitsy ndao ataontsika fiainam-bavaka. So adinoantsika koa ny fotoana mihaino ny radio izay nomeny tompo antsika ny 90.8 FM. Ahafahantsika mihaino toroteny, ny teny manafaka, ny fizarana, ny programa amin'ny ankapobeny izay nasanantsika. Ary tsy adino ihany koa ny mitarika antsika amonjy ny fotoana izay efa nilazaina teto foana ny cellule de prière isaky ny alahady. Manatona mpiandraikitra fotsiny tsika raha ohatra ka mila fanazavana mikasika izany. Dia tena tsara ary voatahiry ny olona anankiray rehefa voky tenin'Andriamanitra izy. Tsy maintsy izay rehetra renao foana ihany no lasa loharan'ny teny avoaka ny vavanao. Manasa antsika rehetra hitsangana raha sitraka ao, hitsangana amin'ny fifaliana. Alléluia. Atao vita amin'ny tavanao hoe tena amin'ny fifaliana nanoloranao ny fanatitra ho an' Jesosy. Dia hivavaka tsika dia alefaso aty aloha ny tananao tsika rehetra araka hivavaka amin'izao fotoan'izao. Ray tsara indrindra masina mandrakizay misaotra anao zay fa fitiavana ianao, misaotra anao zay fa tsisy nitahaka anao, misaotra anao zay fa mbola afaka indraisay manatanteraka ny fanatitra androany Andriamanitra. Misaotra satria tsapanay be mihitsy hoe tsy avy aminay zany Jesosy, fa raha ny aminay Andriamanitra mety tsisy azo raisina mihitsy, fa ny afaka tolotra Andriamanitra dia izay avy aminao ihany. Ary tena amin'ny fitiavana sy ny fahafoizana lehibe no ahafahanay manolotra izany Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mankasitraka feny ihany koa ny amin'ny teny izay nampitondranao mpanomponao teo Andriamanitra. Ampianaro izay ho mahatoky mandrakariva hijoro amin'ny sitraponao amin'ny fotoana rehetra, ka ninona zavatra ataonay, ninona zavatra atrehanay dia ho hita fa ianao Kristy no velona ao anatinay tsiraray avy. Amen. Amen. Afaka mipetraka tsika tompoko dia andehantsika amin'ity tapany faharoa ty asaiko tsika tsiraray avy mbola nokatra ny fotsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety efa helitsika na eny tenin'Andriamanitra ary mety na mandeha taxi be sy manenjika an'ilay taxi be anao dia mahita tenin'Andriamanitra sady mihazakazaka satria misy tenin'Andriamanitra eo amin'ny vodin'ilay taxi be.
mety any ampianarana mety ny stylo anao misy tenin'Andriamanitra, mety ny telefona anao misy tenin'Andriamanitra, mety ny olona mifanerasera aminao miteny tenin'Andriamanitra, mety ny ray aman-drenao alohan'ny hivoaka ny trano ataoko amainina mihitsy ity ny ray aman-dreny miteny tenin'Andriamanitra eo potsofin'ny zanany alohan'ny hivoaka ny trano, fa tsy hoe endry tsara maditra tsy lany gote tsy mena mety raisiny gote a aleloia, fa mety tenin'Andriamanitra mihitsy ny ambara eo potsofintsika tsiraray avy. Mety tondraka tenin'Andriamanitra, mety feny tenin'Andriamanitra, mety mandrezatra tenin'Andriamanitra, mety kofina tenin'Andriamanitra, mievina dia mbola tena anjaonina toko fatela. Mety ohatran'izany mihitsy tsika indraindray, fa nefa ny tadio tsara, fa tsy ny saintsika feny tenin'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra, fa ny fotsika feny tenin'Andriamanitra. Aleloia. Ny lohahevitra faharoa izay hojerentsika miaraka raha sitrakareo dia hoe Jesosy ihany no deraina. Dao sitsika tehaka mafo an Jesosy aloha raha sitraka ao. Matetika ity zavatra ity mampisalasala ny miresaka azy, indrindra fa ny ao anatin'ny tontolon'ny fiderana sy ny fiankofana. Nefany andao azavaintsika amin'ny miaraka amin'ny fitarian'ny fanahy masina mba ahafahantsika manana fanapa-kevitra tsara ny amferana amin'Andriamanitra. Ny atao hoe olona anankiray fidèle amin'ny vadiny, tsy azavainy zany. Any tonga dia mazava zany, mety manana lista mihitsy tsika tsara avy. Ny atao hoe fidèle amin'ny vadiny, rehefa miteny ny vadiny hoe lobaka anaovanao dia lobaka, rehefa miteny ny vadiny hoe zao anaovana dia zao anaovana. Mety izay ny sasany, mety misy miteny atao hoe fidèle dia ity zavatra ity tsy tiany tavoloha, fa rehefa niaraka tamin'ny vadiny izy dia lasa tiany satria tiany le vadiny. Mety izay le resaka hoe fidélité. Nao mba resantsika kely ny resaka hoe fiarahana amin'Andriamanitra marina. Satria raha ohatra ka hoe tondra lohahevitra tsika hoe Jesosy Kristy ihany no deraina, dia eo mihitsy tsika mila mitandrina. Tsoroko ity zavatra ity satria niainako ilay izy taloha. Rehefa ataoko hoe misy fahalalana voarainao miaraka amin'Andriamanitra, dia ny erreur voalohany ataontsika kristianina izay nataoko ilay izy rehefa mibebako tamin'i Jesosy, dia ny manery ny hafa ho resy lahatra amin'ny zavatra nandresy lahatra anao. Veriko tsara. Ny erreur voalohany ataontsika indraindray, dia rehefa misy zavatra mandresy lahatra anahy, dia tereko ny hafa ho resy lahatra amin'iny. Dia nefany ny zavatra tsy tonga ao an-tsaintsika indraindray, ianao no nandray an'ilay teny, dia resy lahatra ianao, fa ilay olona tsy omenao an'ilay teny, fa resenao lahatra fotsiny. Tsy miova izy. Dia matetika eo foana mampisy conflit matetika. Araka teneniko teo hoe ty sujet resantsika ity atao hoe sujet sensible. Ary Andriamanitra tena ao amin'Andriamanitra feno sujet sensible. Atao hoe sensible dia mikitikitika ny heverin'ny olona fa fahamarinana mpijoroany. Eto ny ten'Andriamanitra dia milaza mahitsy hoe, eto lohahevitra dia milaza mahitsy hoe Jesosy Kristy ihany no deraina. Tsy misy akoatran'i Jesosy Kristy tokony derain'ny olona izay manara-dian'i Jesosy. Averika ihany, tsy misy zavatra hafa tokony derainao raha tena mpanaraka an'i Jesosy ianao. Mety mafy be mihaino an'izany, mety tsy mahazatra mihaino an'izany, dia ahoana zany tsy afaka mihiran'ilay ohatran'izao tsony ve zany, tsy afaka lisa nefa fantatritsika fa tsy afaka, fa tsika fotsiny mitady toa-kevitra hafa. Zay nareo tsy mahedika an'izany, ndao mba honnête. Lisa fantatritsika fa tsy mety, fa tsika indraindray tady ady varotra indraindray. Dia zao nefa ny faresen-dahatra ao aza terena ho an'ny hafa. Fa rehefa resy lahatra ianao dia tahaka ny voninkazo eo tokotany ianao, na ny voninkazo hafa raha tonga saina fa maninona izy midoroboka be, fa tsika tsy midoroboka satria safidiny azy handray ny fahazavana avy any amin'i Jesosy, dia hampita ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fijoroany. Ohatrany andrasan'Andriamanitra amintsika kristianina tsirairay avy. Fanontaniana petraka voalohany, satria matetika mantsika mionona fotsiny amin'ny zavatra tenenin'ny olona, dia ny olona anankiray zatra-pien'olona dia makany amin'izay ny lalan'iny olona pien'olona iny dia makany amin'izay alehan'ilay olona ny teny an'ilay izy. Verika any. Ohatra zaho miteny anareo hoe zao tsy mety mihitsy ny mievina dia atao hoe mity ambony loha ny tanana. Tena sahako miteny fa misy anandrana any an-trano. Nefa tsy ifandraisana mihitsy ilay izy, satria ny raisitsika ohatrany hoe menatra tsika eto anandrana an'ilay izy, fa rehefa ny an-trano dia andramanao, dia lasa heverinao fa hoe fahamarinana ohatrany tena mety marina ilay zavatra ny tenen'ny pastera. Tandremana tsara, iza no henoinao, fa izay henoinao no lasa hinoinao. Any rehefa any am-pianarana ny mpianatra
jesosy kristy no inonao. Rehefa mino an jesosy ianao dia afaka miaino ny olona ampiasain'andriamanitra instruire atsika. Alleloia. Tsy rehefa ny ampianarana akory dia hoe kristianina tsy mihaino ankoatra an jesosy zay ka raha vao tsy misy jesosy ny tenen'le prof de mathématique hoe x plus y égale ana jesosy. Zay ianao vao mandray tsy mety indray raha zay. Alleloia. Fanontaniana apetrako dia zao napetrako tamin'ny tenako dia apetrako aminareo. Niditra tao an-trano ankeo dia nanontaniako tamin'ny vadiko ilay izy. Apetrako aminareo ilay izy. Fony mbola tsy nisy ny salam-piderana. Fony mbola tsy nisy ny boky 10 misoratan'i Moïse. Dia inona ny zavatra niderain'ny voary rehetra? Ahoana ny nafahan'zareo ny dera? Tsika mantsy zao ao aorian'ny famakianao salamo dia lasa tonga saina ianao hoe tokony hidera n'Andriamanitra. Any e? Ao aorian'ny ataoko hoe ny fitarihan'ny mpanompon'Andriamanitra izay mijoro eto dia iny lasa mitondra anao an'ilay zavatra anankiray. Alleloia. Fanontaniana voavaly amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Ny tena marina dia zao hoe tsy misy olona anankiray afaka hanao zavatra ivelan'ny zavatra maresy lahatra ny fony. Ary rehefa resy lahatra ny fonao dia tsy zavatra soratana no mitarika anao fa ny fitiavanao no mitarika anao. Tao edena tsisy pancarte teo hoe ato ny WC, eto ny salon, eto ny douche, eto ny ohatr'izao. Tsy mahazo miteny ratsy. Dina ray alina ho an'ny olona, ho an'ny Adama miampidaroka ho an'ny Eva. Raha ohatra ka misy olona anankiray eto, azonareo hoe tiako tenenina? Tsisy an'izany tao. Fa maninona tsisy an'izany? Nisy fotoana koa nisy nanontany anao hoe or pastera dia ahoana marina moa zany e? Marina ve zany hoe tena samy tsy niakanjo Adama sy Eva dia ahoana zany nataon'ny zareo? Tsisy nanana saina ratsy very zareo? Azonareo ve? Manontany an'izany le olona satria maninona? Isika rehefa mahita an'le olona dia efa misy saina voaloto ao. Alleloia. Satria Adama sy Eva tao anatin'le monde feno fitiavana dia tsy manana heritreritra ankoatra an'Andriamanitra. Ary rehefa milomano amin'Andriamanitra ianao dia tsy teneniko akory ianao hoe Jesosy ihany no tokony derainao. Satria izay nefa lomanosanao hatramin'izay dia lasa conviction sy faharesen-dahatra anatin'ny fonao. Reto misy zavatra ne tsy voatery tenena intsony rehefa tena miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa tonga any an-tranonay ianao tsy teneniko hoe ny anay rehefa atao trano dia any amin'ny WC no pipi hafahafa be zany. Na hoe rehefa tonga any aminay ianao dia teneniko hoe hitanao tony ny anay tony vilia tony fihinanam-bary fa ny any aminareo inona. Satria efa zay le mode de vie iainantsika rehetrarehetra eo. Alleloia. Tsy misy manafangaro ny so misy sarony sy ny so tsisy sarony. Azonareo ngamba zany tiako tenena zany. Toerana samihafa misy an'izany, ray ary dia ny ray ary. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy koa tsika rehefa tena tafaray amin'ny Jesosy, misy zavatra tsy teneniko anao akory. Fa tonga dia ny fany masina mandresy lahatra anao hoe tena marina zany zavatra zany. Jereo tsara fa misy fotoana misy mitory teny eto. Dia le teny heninao hoe mbola tsy heninao hatramin'izay fa vao milatsaka ao aminao tonga dia misy faharesen-dahatra hoe marina zany. Isany efa niaina an'izany. Ataontsika tehaka mafy an' Jesosy. Alleloia. Ao anatin'ny boky mpitory teny dia misy an'izao hoe ny mandrakizay ozy izy dia efa napetra an'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika tsiraray avy. Ao anatinao misy an'le endrika izay napetraka Andriamanitra ao ka vao mare an'le teny authentique avy any amin'Andriamanitra ianao ny ao anatinao tonga dia mamaly voaloha hoe zay mihitsy le izy. Jereo tsara fa misy olona mbola tsy nandray an'i Jesosy, mbola tsy malala momba amin'ny fany masina. Fa manino reny olona ireny no lasa mivavaka. Reny olona ireny amin'izao fotoana izao dia ato amin'ity efitrano ity daholo tsika ireo zany tiako tenena. Reny olona ireny za anisan'izany. Tamin'ny voalohany tsika tsisy nalalan'i Jesosy zany. Tsy hoe efa natao batisa ianao akory vao naina anatin'i Jesosy. Nefa ny ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe tsy misy mahay manatina raha tsy nitao miraiko tamin'ny alalan'ny fany masina. Zany hoe misy fotoana fany masina mikasika olona mbola tsy nandray an'i Jesosy fa nefa manana hetaheta ao anazy. Tanao fa na fany masina aza mirespekte ny dingana misy ny olona hafa. Jesosy rehefa hoe derainy dia ianao manao azy fa tsy ianao manesika ny olona hafa anao alizy nefa le olona mety tsy resy lahatra akory. Satria fahafenoam-pitiavana ny ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy manana hevitra sy hirika ankoatran'ny aneo an' Jesosy ny olona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Alleloia. Alleloia. Ny mpianatra rehefa niaraka tamin'i Jesosy tsy nisy nanana eritreretra mihitsy dia andramako torahany ity. Fa rehefa tonga teo anjona toko favalo misy an'izany, rehefa tonga ilay vehivavy tratra olona tananjangajanga dia Jesosy mihitsy ny teny hoe zay tsy nanota taminareo na ke tora-bato. Zany hoe
misy hevitra ihany zany eo afaka mitoraka raha ohatra ka tsy nanota fa mpianatra mbola tsy nanana an'izay eritreritra zay mihitsy satria maninona satria rehefa eo anatrehan' Jesosy ianao dia tsy mitovy mihitsy ianao mitazan-davitra sy ianao eo atongony. Ny tena vrai rencontre amin'i Jesosy misy changement de motivation. Ny tena hoe mihaona amin'i Jesosy marina misy mantsiny hoe mihaona tamin'i Jesosy fa mahita lavitra fotsiny ry Jesosy ohatr'izao le izy tsy mitovy mihitsy ny olona le kapiteny rehefa teo amin'ny azo fijaliany Jesosy tsy hoe tena lavitra tena izy nahita dia sady mihinana frity ery hoe tena izy mariny ity a zay ny zavatra nitranga fa ny zavatra nitranga izy mihitsy le teo akaiky ny azo fijaliana ny fanakekezanao ny azo fijaliana dia tonga motivation anao miova ho azy tsy reseny olona lahatra. Za tena be loha be mihitsy taloha tsy hoe physiquement tiako tenenina sao dia hoe ahoana nataon'ny paster na nenany an'ity lohany ity zany tsy izay ny tiako tenenina fa rehefa manana idée anankiray taloha tsy miova amin'iny zany a indrindra fa hoe misy tohan-kevitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa tena hoe afaka tonga eo daholo izay olona rehetra andresy lahatra fa tsy miova mihitsiny. Miaraka amin'Andriamanitra nefany a tsy prinsipa satria prinsipa zao izay ny ainako izay. Ny prinsipa dia fametrahanao zavatra anankiray hoe tsy miala amin'ity a. Alleloia. Ny zavatra tokony tsy ialanao aloha dia Jesosy Kristy. Amen. Fa ny prinsipa tsy mety miaraka amin'Andriamanitra. Alleloia. Satria ny prinsipa indraindray manakana ny lalan'Andriamanitra ao antsika. Ny prinsipa indraindray lasa ianao ny te hametraka an'ilay dily eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra ny tompony teny farany amin'ny fiainanao. Misy fotoantsika mety miteny mihitsy za tena anisany nanao an'izany ary eto sady mijoro vavolombelona misolo tena amin'ny paster Sandratra hoe taloha zay maharesy lahatra ana tonga dia tereko fotsiny andresy lahatra ny olona hafa. Misy ny olona manaiky fa rehefa tsy eo dia miova izy satria za manery an'ilay izy. Misy ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana 4:5 ao hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Dia raha ny tokony izy zany dia ny fitiavan'i Kristy no maniera anay. Maniera anao tokony fitiavan'i Jesosy. Zany hoe fomba fiatrehanao sy fomba fampitahanao tokony Jesosy. Raha vao maneritsika dia tahaka ny hoe nanery anao koa Andriamanitra tamin'ny voalohany nerahanao tamin'Andriamanitra. Fa eto nefa sahako mihitsy no miteny hoe tsisy olona niteren'i Jesosy zany teto. Tsisy hoe tamin'ny alina dia nataony nanofo ratsy be mihitsy dia niteny mihitsy raha vao tsy mivavaka ianao rariva ataoko mihaona amin'ny Jakoba sy Paoly izay efa niandrasany efa ela dia ela. Tsy manao an'izany Jesosy. Alleluia. Fa fitiavana. Amen. Taona jerentsika tsara eo. Jaona 5:15 ten'Andriamanitra efa haintsika foana ity. Fa ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny boky Filipiana 7 any hoe mahatsara nareo ny teny averiny. Jaona 5:15 hoy ny ten'Andriamanitra. Izao ny voaloboka Jesosy miteny eto. Ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amen. Iza ny voaloboka hony? Iza tsara le voaloboka to sao dia misy tsy naheno Jesosy ny voaloboka. Raha raisiko atao hoe sarisary zany le izy. Tia ny fototry ny voaloboka ao anatin'ny hazo anankiray dia misy ny feuille. Marina zany sa tsy marina? Sao dia tsy mitovy loha ny hazo any tanàna antsika any. Ohatray daholo ny ianareo dia misy avy eo ny fruit. Amen. Misy zany ny fototra dia misy ny feuille dia misy ny fruit. Ny atao hoe azo salama tsara dia mitovy amin'ilay vokatra tian'ilay fototra avoaka ny vokatra miry ivelany. Tsy misy hoe ny fotony voaloboka. Tsy miresaka grefy eto. Tsy misy hoe fotony voaloboka dia ny raviny kaki ary ny voany ny zavoka. Tsy mety zany. Tsy normal zany. Matetika nefa isika kristianina indraindray resy lahatra hoe Jesosy ny voaloboka, izy ny fototry ny fiainako, fa le voavoakako fotsiny tsy maneho anazy. Diso zany. Rehefa tena miaraka amin'i Jesosy ianao
tsy misy adyvarotra tsisy fandresen-dahatra tsy miandro toroteny kory ianao vao tokony resy lahatra hoe raha voatabia ny atsipinao dia tsy mamoaka selerio misy zavatra tsy normal ao anatin'ny saintsika raha ohatra ka ndraindratsika hoe mamafy angivy dia mieritreritra fa tongolo maitso mivoaka eo tsy normal zany inona ny atondrasantsika an'izany hitanao jesosy ohatrany hoe mamahana jesosy an'le fototra mivoaloboka mamahana misy zazakely apetraka eo ambonin'ny seza dia fahanana tsy haiko hoe inona ilay zavatra tena tian'ny olon-dehibe ireny farilaka ohatra any betsaka ainka ny olon-dehibe tia farilaka to meme aleloia mitovitsika aleloia rehefa fahanana farilaka le zaza dia nitsiry voalohany tsapana anatin'ny vava tsy tsirina sotro any fa tsirina inony farilaka ary rehefa mandrezatra izy dia tokony rezatra fofona inony farilaka aleloia zany hoe tsy tokony hifanipaka mihitsy ny zavatra nampidirina sy ny zavatra navoaka raha tena tenin'Andriamanitra ny anatin'ny fonao dia tsy toroteny aminao akory hoe miraha fiderana an'Andriamanitra satria normalement zay miditra ato ihany ny tokony mivoaka ato fa matoa misy zavatra mivoaka ato nefa tsy nampidirinao tsika ny misy fotoana tratran'izany rehefa mandeha taxi be dia ianao koa rehefa miditra taxi be tsy teny hoe chauffeur mba ho vaikely ataovy ohatr'izao le hira fa tsy mety amin'ny finoanay misy fotoantsika tsy maintsy mianatra amin'ny fijoroana ety amin'izao tontolo izao sy ny ten'Andriamanitra nahitanareo inony fahoriana nefa matoky fa maninona izaho efa naresy izao tontolo izao dikan'izany miditra anaty taxi be ianao tsy angataka iny hoe ampiko ny frehako fa ho vai io hira io fa mianatra ianao mijoro na mandeha ary ny hira anankiray dia tsapanao mihitsy hoe ozy Jesosy izay hoe ho avy ny andrian'izao tontolo izao nefa tsy manana ny ninona tamiko izy dikan'izany tsisy an'le izy ato fa raha vao mbola misy io ka na maheno tapika ianao dia tonga any ampiasana anaty am-piangonana eo ampangoronana fileo ianao ohatran'izany mivoaka le zavatra eo vao tena hita hoe le mbola tsy reniny sofina sady tsy niditra tao am-pon'ny olona ny ara-mivavaka fa avoaka amin'ny vavanao le izy satria tsy tafatoetra tsara Jesosy aleloia matoa miresaka an'izany tsy sanatria anamavo ny olona anankiray raha mbola tsy feno ny faharesen-dahatra ao ny amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy fa zao tiako ianao hoentina any amin'ny plage aleloia ataovy amen zany reto etsy apasika iny zao dia efa plage misy fasika eoko aleloia tiako ianao hoentina any amin'ny plage zavatra anankiray dia zao raha ohatra ka misy olona anankiray hoentina eny amin'ny plage raha ohatra misy olona anankiray aloha tataraina zay nandeha ohatra zao dia nisy tena hoe le lakana tsara be ny sabla fotsy be ny ranomasina tena mangamanga be sy ohatr'izany tataraina ianao efa Antananarivo dia hoy izy fotsiny ianao hoe aive rehefa maheno an'izany ianao tsy eritreretra mihitsy dia hividy maillot fa raha ohatra ianao ka hoentiko any amin'ilay toerana mihitsiny dia eo amoron'ny fasika eo ianao nyresahako an'izany jereo iny natsara an'ity fa ianao mety sady mitantara manalakanjo ianao fa miomana ny lomano hitanao miaraka amin'i Jesosy ohatran'izany rehefa tena vrai be ny fijoroanao dia ny olona tsy resenao lahatra tsony anaraka an'i Jesosy fotsiny ihany fa ny fahitany anao dia tonga saina hoe zaika le tena miaraka amin'i Jesosy ny olona zao leo toroteny mialatsiny fa mahitsy be amin'ny teny an'izany leo toroteny ny olona satria ny toroteny dia ohatrany ho an'ny olona zay mihaino fa tsy ho an'ny olona zay mitory ary matetika lasa direction anankiray fanindriana ny olona ny toroteny anao zay zavatra eritreretin'ny olona mitoroteny fa le izy tsy velona anatin'le olona mitoroteny amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny tenenako an'izany satria isika koa rehefa miaraka amin'i Jesosy dia mila manana discernement spirituel tsara foana amen aza sodoka ny zavatra ivelany raha hiteny anao hoe tsy mety ny mihirahira zao tontolo zao aza nono ny zavatra teneniko ny mahatonga anao tsy manao an'ilay izy fa rehefa tsy eo dia anao an'izay ianao fa rehefa marina le fototra ao anatinao te-davy io isan'andro fa rehefa tena feny fitiavana ianao ny olona rehefa tena hoe tia ny vadiny zany niza hoentinao eo tsy miotsony zany io fa matoa io miotsony dao tsika hivavaka ho an'izay olo zay meny anarana aleloia aztsika ve rehefa tena feno ny fitiavantsika n'Andriamanitra reto tsy miovy zany io ny atao hoe olona mahatoky zay menanao ny avoakanao inona men'Andriamanitra anao ny teny kozy izy ny tany sy ny lanitra ho levony
fantegny kosa izy tsy ho levona mandrakizay zany mahatonga antsika tsy mahazaka ten'Andriamanitra satria tsy levona le izy tsy levoko mihitsy le tenin'Andriamanitra normal efa ny tenin'Andriamanitra mihitsy miteny an'izany hoe tsy levinao io alleloia ary matetika ny zavatra tsy levina mateza-kibo tenin'Andriamanitra natao ho mateza-kibo tadidinao foana amin'ny fotoana rehetra amin'ilay fotoana ohatrany tady vilina ianao dia maneno kely ny kibo aza manjangajanga ozy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny kibonao alleloia ilaina ne io reto e amen Jesosy ny voaloboka izany hoe tahony a voaloboka zavatra vokariny a voaloboka ny raviny a voaloboka ny voa voaloboka raha ataoko amintsika tsirairay avy le izy raha Jesosy ny fototra anatin'ny fonao ny teninao tokony Jesosy fandehanao tokony Jesosy fekanjonao maneho an Jesosy fa tsy ohatra an Jesosy sao dia anao robe daholo lehilahy ato ary io koa tsy hoe ampaniry volombavana atao lava volo be daholo tsika zay le izy fa le toe-po tokony Jesosy tsy fanerena tsony hoe Jesosy ihany ny deraina rehefa velona ao anatinao Jesosy mpanao lakozia tsy miresaka akoatra ny lafarinina sy ny levure akoatran'izay tsy miresaka momba ny clé 19 sy mipipa zany izy mécanicien indray miresaka an'izay zavatra zay ny kristianina raha tena kristianina ianao tsy hoe mpanaradia fotsiny satria tsy ampy le hoe manaradia an Jesosy fotsiny matetika ny définition kristiana dia hoe mpanaradia an Jesosy tsy izay fotsiny nisy ny mpianatra tena nanaradia an Jesosy telo taona sy tapany teo foana fa no ny tonga ny fotoana farany izy le namatika ny tena hoe kristianina dia sady manaraka no miray fo amin'Andriamanitra dia rehefa miray fo amin'Andriamanitra dia lasa mideran'Andriamanitra tsy hoe ho azy fa lasa ohatrany hoe manoky ianao dia halleloia azonareo ve ninina zavatra ataonao dia ho amin'ny gloaran Jesosy daholo taony hoe zavatra anankiray hors sujet ty fa resahako ny dikany hoe alleloia fantatritsika rehetra voninahitra an'Andriamanitra fa raha zaraintsika raha tena jerena fototra alleloia dia miainga amina teny anankiroa izy anankiray manao hoe halal dia anankiray manao hoe ya YAH diminutif ny hoe Yahweh na hoe Andriamanitra ny alleluia dia manambara hoe gloire au Père na hoe fiderana an'Andriamanitra na fiderana fotsiny zany tena marina fitambarany alleluia zany dia hoe fiderana an'Andriamanitra araka tsara hatreo dia eto amin'izay tamin'ny ny antom-pisitsika tsiraray avy zay mahatonga ny Isaia 43:21 milaza hoe izao olona no fironiko ho izao manina ozy izy no hanambara fiderana ahy amen ny andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy zany dia zao hoe isaky mijoro ianao tsy voatery mihira ianao na mpihira ianao dia asaiko mihitsy ianao aza mihira aloha fa raha ohatra ianao ka rehefa mihira ianao voaresy lahatra ny olona ny amin'i Jesosy dia mbola misy problème fa ny tena miaraka amin'i Jesosy ianao le mpihira mihitsy aza mihira fa tokony eo mihitsy ny olona resy lahatra hoe velona Jesosy amin'ny fiainanao satria amin'izay le olona tsy resy lahatra amin'ny feo anao fa resy lahatra amin'le fahavelomany Kristy ao anatinao aloha raha mpitendry ianao dia aza miafinao ambadiky ny instrument de musique ianao alleloia fa ianao mihitsy ny aloha ny tokony ho hita hoe mpitendry ny Jesosy zay vao mitendry ho an Jesosy ninona poste mety misy atsika tsiraray avy dia tokony ianao aloha no hita hoe maneho an'le alleluia maneho an'le voninahitra ho an'Andriamanitra tsy fanompo-tsampy zany azavaiko tsara le izy satria raha vao mitenyntsika hoe ohatra hoe mahita olona anankiray zao tsika wow tena alleluia be mihitsy ny zavatra nampanaovin'Andriamanitra ny hita olona ito hitanao lasa gloire ho an Jesosy le izy fa tsy gloire ho an'le olona ao hitralalina kely fa tsy ataoko lavitra be satria lasa lava be le izy misy fantaniana mipetraka foana fa ina marina ny problème ny devoly amiko zay sady tsisy hoe passenerahana zany zay maninona zany ohatrany hoe za foana no enjehany nareo ve tsy mba efa nanontany tena zany hoe fa inona mihitsy ary ny olana za ve finona ny nataoko azy za teteny anao le Isaia 43:21 teo mivaly le izy satria tany mandrakizay tao amin'i Jesosy tany dia nisy être anankiray
zay efa nangetaeta ny toerana zay no man'Andriamanitra ho anao io, dia par tous les moyens tsy tiany ianao ho tonga eo amin'ny toerana io, dia rese lahatra ianao, atao nkivy ianao, lazay ny teny tsizy ianao, lazay fa ianao fara zay tsizy mihitsiny, na dia marina ary zany rehefa tsisy Jesosy. Alleloia. Fa rehefa misy Jesosy ianao, zavatra hafa mihitsiny. Voa marina ny zavatra eritreretin'ny devoly rehefa tsisy Jesosy ianao, ary lasa fijoroana vavolombelona ny fiainanao rehefa misy Jesosy ianao. Dia rehefa misy Jesosy amin'izay ianao, dia lasa rehefa mahitanao ny olona hafa dia hoe alleloia be mihitsy ny fijoroan'iny olona iny, tanao lasa manome gloire an Jesosy ny fisianao. Ny olona anankiray manome gloire an Jesosy dia tahaka ny labozia piretina. Hozy ny ten'Andriamanitra tsy misy mametraka jiro ambany vata famarana. Vata famarana égal mety amin'izao fotoana izao mety hoe siona zinga famaran-javatra zany, saromanao tsy possible zany, fa zany efa miteny anareo. Rehefa lehibe ny firehetan'ny labozia dia tsy manan-tsafidy ankoatra ny mitsonika amin'ny vata famarana. Ninona mety programa ny devoly tiany anaromana anao, mijoro fotsiny, mireheta fotsiny, maneke fotsiny amin'izay programa an'Andriamanitra, fa amin'ny anao manaiky iny, alleloia, dia eo mihitsy Andriamanitra ny aneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara. Zay feno an Jesosy rehetra dia tokony mamoa an Jesosy. Alleloia. Ny olona anankiray feno ny fanahy masina dia tokony mamoa ny vokatry ny fanahy masina isan'andro isan'andro. Ny olona anankiray feno tenin'Andriamanitra dia tokony tena hoe melodianao, tonkiranao, parolanao, verseanao, tsy haiko izay rehetra ataonao isan'andro dia tokony hita hoe Jesosy eo ampamatorana lasenao, Dieu ne me laisse pas. Alleluia, satria lase fatoranao ohatra, tsy haiko, mety misy zavatra foana afaka tena ampatsiahanao an Jesosy. Mahita ny dada sy neny ianao dia mahita fa hoe Jesosy misaotra anao, fa dada sy neny tsy hoe zany mivavaka mba asio ohatr'izao dada sy neniko e, ray aman-dreny hoe tsy valim-bavaka ny zanaka. Alleluia. Fa cadeau ny ray aman-dreny. Matetika ny ray aman-dreny mieritreritra foana hoe cadeau ny zanaka, fa ny zanaka koa tokony tonga saina fa cadeau ny parent e. Alleluia. Ary anisan'ny antoka anankiray ahafahan'ny zanaka mandroso ny fafahana mijoro mahatsapa hoe tena tiako ny ray aman-dreny koa. Alleluia. Ary manaja ny ray aman-dreny koa. Isika tanora asaiko inviteko mihitsiny. Alleluia. Rapitso amin'ny communion, tsy ndriko loha iny sao dia adino, amin'ny fito maraina miaraka tsika. Asaiko tsika rehetra tena hoe nda ho tia an Jesosy ary respecte an Jesosy, dia hiaraka amin Jesosy, dia ankalaza an Jesosy, dia anaja ny olona manodidina ho tia ny olona rehetra. Ny olona anankiray afaka mideran'Andriamanitra dia ny olona manana ny toetra an'Andriamanitra. Par définition atao hoe fiderana dia fanambarana. Ataoko hoe faran'izay tsotra dia fanambarana. Ohatra, ity misy stylo, ity misy stylo. Ny atao hoe midera dia miqualifie na hoe manome ny adjectif qualificatif rehetra momba n'ity stylo ity. Zay dia efa midera. Alleluia. Ary izay ny anisana tonga ny fideran'i Davida ho authentique satria ny endrim-piderana naseho an'i Davida ao amin'ny bokin'ny Salamo dia fomba fahitany an'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Ten'Andriamanitra dia milaza ao bokin'ny Salamo koa milaza hoe mihira firam-baovao an Jehovah ary tany. Dikany hoe firam-baovao raha dika teny fotra dia hoe tehila. Dikan'izany dia zao hoe ilay zavatra izay mbola tsy renao hatramin'izay no asaina avoakanao. Alleluia. Ty zao rehefa ohatra hideran'ity telefona, alleluia, mety efa misy telefona ohatr'izao marina. Raha hideran'ity stylo ity dia lazaiko hoe ny lokony, ny halavany, ny lanjany, ny fanoratany aminy, mora anoratana kely sy ohatran'izany, izay ny atao hoe midera. Alleluia. Ary raha ohatra ka ho asesitsika ity stylo ity samy manana fomba fitenintsika rehetra, sy ora fa tsy hitovy io. Dia eo mihitsy ny mahatonga ny richesse ny fiderana anankiray rehefa eo amin'ny angle na dimension hipetrahanao sy hametrahan'Andriamanitra anao ianao no midera an Jesosy. Eo le hoe le mbola tsy hitan'ny olona maso nanidra tao am-pon'ny olona ozy izy, zany hoe misy zavatra dimension anankiray mbola tsy ao am-pon'ny olona eo akaikinao na dia efa hoe 30 taona niderana an Jesosy ary dia tsy apetraka Jesosy ao le izy fa ao aminao le izy satria ianao manaiky ahita an Jesosy eo amin'le angle ametrahany anao. Tsika rehetra ireo tsy mitovy ny angle ahitantsika n'ity pupitre ity.
misy ny mahita vato amin'ny havanana ny haviny any aloha sy ny ohatran'izany za mahita ny aty ariana fa rehefa manao description io tsika rehetra dia manambara pipitra foana io azonareo ilay izy ny atao hoe miterany jesosy alive ento teny mihitsy hoe I love you Jesus, I love you jesosy io ao anatin'ny fonao isan'andro moa ten'Andriamanitra hoe Hébreux 4:20 mibanjina an Jesosy zay tompo finoantsika sady mpanefa azy misy antony matoa jerena satria tsy afaka nanana an'le fiderana authentique ianao raha tsy mpijery an Jesosy lasa ohatrany hoe midery an Jesosy ianao afa ny frazinao satria film amin'ny fijerenao satria tena anareo hoe mijereva foana fiderana tsy hoe ratsy akory zany fa mahafinaritra mahita ny fampiasan'Andriamanitra ny olona hafa ary iny itazana ny fonao afahanao ny discipline ny fonao hoe ampianaro ny fonao rehefa miaraka amin'ny Jesosy possible Jesosy io mampiasa olona tsy eritreretinao mihitsiny raha vao tsy zakanao zany verena aloha mandoalika satria Andriamanitra dia mampianatra antsika anana an'izay toe-po zay hoe mahazaka ny fitondran'Andriamanitra le hoe mahazaka ny fitondran'Andriamanitra ny heverintsika foana hoe mandeha lalan-dratsy fa misy fotoana mandeha lalana tsara ny fianarana ny fahazakana ny fitondran'Andriamanitra fa olona tsy napozinao mihitsy le olona namitaka sy nihinana ny gotenao tamin'ny mbola kely mihitsy lasa mpitoroteny zao ohatra tsy za aloha izy so dia isy teny hoe eto ngamba le mpiara-mianatra tamin'ny paster io taloha dia tsy za aloha le izy any fa raha vao maloto ny zavatra lasa ny fonao dia tsy ho voarainao ny tena vrai message ary rehefa tsy voarainao ny vrai message dia tsy possible aminao mihitsy ny ideran' Jesosy irery ihany fa lasa tsy maintsy zay lehibe ao anatin'ny fonao maninona hitenena ny vavanao averika any hoy ten'Andriamanitra hoe ao Matthieu 4:7 ry taranaka menarana ataonareo izay ratsy fanahy ahoana ny fahay miteny ny zavatra tsara rehefa ratsy rehefa diso atao hoe taranaka dia zao hoe nisy zavatra niteraka be deaibe raha ohatra ka nisy ota tany aloha tany ka mbola tsy nafoinao dia lasa niteraka fahalotompo iny zay lasa misy taranaka zavatra fahafoana aminao raha vao tsy avotsitra ao iny dia tsy afaka ny amoaka zavatra tsara mihitsy ianao Andriamanitra tsy doka amin'ny qualité mpiderana reto tsoroko aminareo fa anisan'ny tena nanana exigence tena natsiravina be mihitsy taloha tsoroko mihitsy zany ary nisy fotoana moa nisy fivoriana pasteur zay dia nisy pasteur anankiray nitsangana za zany te hijoro vavolombelona fa io pasteur jivy io fantatra mihitsy io taloha fa tsy azo resahana zany io sady tia vola be alleluia fa ozy izy hoe fa inona ny nataonao na tonga na ohatran'izao zay ny nafaly ana raha ohatra zaka hoe mbola navesatra tamin'ilay taloha dia mety tezitra taminy nefa izy vérité ianao mila mifaire face amin'ny vérité passé anao satria ianao tsy mitovy amin'ilay zavatra lasa intsony satria efa voamarina aminao ilay ten'Andriamanitra milaza hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia maninona olom-baovao izy efa maninona ozy izy efa lasa ny zavatra taiza taloha indreo efa tonga vaovao ireo efa vaovao ianao alleluia sady vaovao ankiry ianao no vaovao antsara ianao alleluia sady hita maso zany ny reny sofiny alleluia tsy maninona zany satria eo koa ny ahitantsika hoe tany amin'ny lalina ianao sy tomin'Andriamanitra tany amin'ny tsizy ianao sy tomin'Andriamanitra alleluia za rehetra zany tena mahamenatra raha resahana fa nefa ny rehefa mibandina an Jesosy tsika dia mahitatsika hoe Jesosy raha tsy niary ny henatra rehefa nanolotra ny haino anahy dia za koa zany tsy menatra ny amin'izay zavatra mety efa sendra nataoko tamin'ny olona nisy fotoana araka teneniko teo hoe tena acheval be resaka discipline rehefa mianao contrat tamin'izany fotoana zany efa ela ataoko hoe 15 ans même 19 ans passé ngaman'izay manana fiche technique zay 3 pages io fiche technique io dia midétaillé ny instrument sy ny sono côté technique rehetra ilaina rehefa anao concert ny fotoana amin'izao tsy maintsy miditra amin'izao amin'ny balance zao anina tena au détail eo mihitsiny ary raha vao misy anankiray tsy feno io dia efa misy garde ary ambany hoe afaka tsy manatanteraka an'ilay contrat raha vao ohatra ka tsy feno io zavatra io amin'ny maso amin'izao tontolo izao dia mieritreritsika ohatra anaty taloha ingany hoe mba tsisy ohatran'izany intsontsika eritretra hoe tena mety zany ilaina ny strict ilaina ny ohatran'izao za tena miteny antsika ny olona anankiray tsy voatery disciplinenao be rehefa totofanao fitiavana sy fahendrena alleluia fitiavana no nomeny Jesosy atsika
nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra. Zao tontolo zao misy antony matoa hoe lalàna efa lasa fa ny fahasoavana. Tsy midika izany fa afaka manao izay tiatsika fa rehefa feno fitiavana aminao tsy manota ho azy ianao. Tsy ao anatin'ny etahitanao zany zavatra zany. Ny olona anankiray tena afaka tamin'ny sigara vao mahita sigara tonga dia te handoha fa tsy hoe te hividy. Misy problème raha mbola te hividy ianao na hoe tsy te hividy fa tonga dia misava paosy hoe aiza misy vola mbola misy problème raha dia livreny ianao amin'ny anaran'i Jesosy raha nabavy. Tsy miaina an'izany tsika. Rehefa tena resy lahatra ny foko sy ny fonao dia eo amin'izay nitanteraka ilay ten'Andriamanitra hoe azadinao ny ty Romana 9:20 fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Ny any an-danitra any sy ny voary rehetra zany dia miandry anahy manokana ataoko hoe za ilay izy aloha fa tsy ianao. Eo amin'ilay toerana anankiray sy fotoana anankiray tsy nahaizako nijoro hatramin'izay miara-mijery daholo ny mason'izao tontolo izao ara-baky teny tena ara-baky teny mihitsiny miaraka mitodika makaty amiko dia mijery hoe aiza ny tahan'ny fankatoavany io an'Andriamanitra. Eo amin'ny fotoana anankiray tsisy akoatra tsisy mpiara-mivavaka aminao any ianao rery ny ao an-trano eo amin'izay ianao afaka mideran'izay tianao deraina tena izay mihitsy afaka amin'ny mahanofo fa raha tena an'Andriamanitra ianao tsy afaka. Eo amin'izay ianao sady ianao zany ny candidat ianao ny jury. Eo amin'io fotoana anankiray io ahoana anao an'ilay izy sa tsy anao an'ilay izy. Hitanareo izay mahasarobidy an'ilay hoe fitiavana no mihazona antsika. Satria rehefa ianao reriny eo dia tsapanao mihitsy hoe za tsy manao an'izany za efa tsy izany intsony. Amin'izay rehefa tena feno fitiavantsika dia tsy olona no maniraka antsika hanao zavatra fa ny fitiavanao an' Jesosy no mitarika anao hanao zavatra. Feheziko ilay izy. Ako mahatokontsika izay niditra tao am-ponao ao ko hivoaka ny vavanao. Ten'Andriamanitra milaza hoe izay lehibe ao am-pony tenenana ny vava. Ary ny bokin'ny Salama koa dia milaza hoe atao am-poko ny raketako ny tenao mba tsy hanotako aminao intsony. Rehefa voarakitra anatin'ny foko ny ten'Andriamanitra dikany hoe ao am-po fa tsy ao an-tsaina atao am-po izy accepter. Atao an-tsaina izy mety hoe analyser fotsiny fa atao am-po izy accepter ilay izy. Ekeko ilay izy. Tsy voatery mora io amin'ny tenanareo tsy mora io, tsy mora zany io. Nisy fotoana nampianatra tamin'ny taloha zany fony mbola tanora. Aleloia. Dia maraina zany miditra amin'ny valo mampianatra ka hatramin'ny 5:00. Ao anatin'io salle fampianarako io ny raha-pianarako io manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny 5:00 olona 3:50 53 personnes no raisiko tamin'izany io tonga dia le hira le mitsinjaka izay tiany hitsinjahany ireny. Azonareo tamin'izany satria ohatrany hoe tena nesorin' Jesosy teo amin'ny asako tamin'izany fotoana izany. Dia nisy opportunité dia naniditra tao anatin'ilay izy dia nampianatra hira dia lasa nanao coaching dia lasa nanao trao dia tafiditra tamin'izay sehatra izay. Dia tao amin'izay sehatra izay maraina mandra-parivo ny andro za alohany atongavako ao miditra amin'ny valo nivato ilay toerana miaingata tena lamahitsy mandeha tomobile fa io tonga dia diko ny fitaratra fiderana mandra-patonga any. Tia indray tonga dia tsy miala Jesosy fa fiderana mandra-patonga tonga ao amin'ilay toerana amin'ny valo latsaka-5 velomiko ny sonao an'ilay grande salle tonga dia fiderana io mandra-midiny olona eo tonga eo ny olona amin'ny valo sasany amin'ny valo sasaka hatramin'ny 5 an'izay tsisy fiderana fa maina mandra-podiko maina. Teo vao tena hoe izay ngamba le ohatrany hoe mana satria tena tsapanao mihitsy hoe foana daholo ilay zavatra ny enonao no maraina. Ilay izy zany tsy balancement anakota io. Tsy hoe mihaino hira Jesosy 5 dia mihaino hira anina ray dia midera Jesosy anatin'ny adiny ray mandoalika sady tomany an-dranomaso tsara miaraka mosoara 5 efa tena hokotsa mihitsy dia avy eo mandindia kely an'ilay ohatran'izao tsoroko aminao fa tsy mety zany. Tsy fidèle ny olona manao an'izany. Mety mbola tsy resy lahatra ianao reseko an'izany fa tsy maninona fa hitsakotsako anatin'ny fonao zany. Atonga anao androso amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany zavatra zany. Ny atao hoe fidèle ty stylo ty zao atsofoko ato am-paosiko. Raha fidèle dia inona tokony mivoaka? Tsy possible. Stylo hafa natsofoko tato dia stylo hafa mivoaka ato. Ny atao hoe fidèle amin'ny Jesosy izay nampidirina tao am-ponao ainy avoaka. Ary aza ny any am-pon'ny olona ny avoaka amin'ny vavanao. Ary izay koa ny tena olana matetika lasa misy artificiel tsika satria le inona moa zany le pensée positive
sy fomba fiten'ny olona hitanao teny amin'ny Facebook dia endrasanao kendrotoana mihitsy ny fomba sy ny fotoana ahafahanao mampiasa an'iny nefa le sy voamarinao aminao tsy fidèle ianao raha manao an'izany ary izay mahatonga ny olona voan'ny dépression amin'izao satria rehefa tena sendra miatrika zavatra anankiray izy dia miseho amin'izay hoe tsy authentique izy satria izy koa namitaka ny tenany fa tsy hoe namitaka olona namitaka ny tenany izy satria nandresy lahatra ny tenany tamin'ny maquillage ny rehefa be loatra lasa makio azy rehefa tsy mandinika an'izany alleloia ten'Andriamanitra koa tokony tsy ataontsika an'izany tsy hoe tena soratanao eto daholo fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra na ianao ry mamaky an'izy mety faniny ianao alleloia fa fotoana izao tokony ary tena teneniko mihitsy hoe asaiko ianao sakafo ny fonao an' Jesosy aza mitady ny ahatakatra kory comprendre fa natao hoe fitiavana tsy fantatrao mihitsy ohatr'izany izy satratra an'izany taloha tonga ny an-trano tsy mahina-kanina manontany ray fa manina tsy misakafo amoreo tsy mahasakafo tsisy explication scientifique andresy lahatra anao an'izany hoe zao mahatonga an'io vavonao memikatona rehefa ohatra ka misy olona tena somary lasa tianao na ohatran'izao tsy izany fa tonga dia acceptenao fotsiny le fitiavana dia tonga dia misy coupe fin betsaka ny olona mihinana coupe fin amin'izao fotoana izao satria tsy te hongeza fa ny olona amoreo amin'i Jesosy tonga dia misy coupe fin miditra amin'ny vavany alleloia anjara antsika izany tiavo fotsiny Jesosy aza mitady fanazavana amboniny izany alleloia tiavo izy rehefa feno fitiavana ianao alleloia mandindia ianao hatrany hira fiderana le hira miadana nefa ianao mihetsika ary rehefa hoe hira mihetsika dia ianao indray miadana tsy hitany devolo mihitsy zay zany anaovana nyity pasy vaovao ty satria mbola tsy hitany masona reny ny sofina no niditra ao am-pon'ny olona zay tian'Andriamanitra manasanao hitsangana raha sitraka ao alleloia alleloia ako Jesosy ray ihany ny fiderana sy dia raintsika tsiraray avy vavakitsika ray tsara indrindra masina mandrakizay misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao misaotra Jesosy misaotra fa Andriamanitra tsy manary anay ianao mifona Andriamanitra raha nisy fotoana mety nitera zavatra tsy izy zay Andriamanitra le vavanay ohatra ny nampiasainay tany amin'ny zavatra tsy tokony hidirany Andriamanitra fa androany Jesosy dia manaiky indray zay Andriamanitra ny ho tonga eo mifanatrehanao dia ho taritinao Andriamanitra dia avy mamenoanay Andriamanitra alleloia za ilaozanao Jesosy fa eo aminao Andriamanitra ny tena tiako isan'andro eo aminao Jesosy no tiako itoerako amin'ny fotoana rehetra Jesosy milanao zahay Jesosy tena mihitsy androany milanao Jesosy milanao ameno Andriamanitra milanao ikasika Jesosy milanao itarika Andriamanitra aza ilaozanao asa manaria yareo anatrehanao azesurinamikyo tumpo lay fanahinao fa very aho rahala vetranao azy ilaozanao asa ilao asandrato ny tananao teremetra azy ilaozanao a Jesosy aza manariay yaleo anatrehanao azesurinamikyo tumpo lay fanahinao fa very aho ratsihanao azy ilaozanao aza ilaozanao aza manariay yaleo anatehanao lay fanahinao
fo an jesosy a asitiaka mafy aleloia an jesosy androany raha sitrakao aleloia asitiaka mafy tsara ho an jesosy moa e aleloia asitiaka mafy tsara ho an'ireo tanora ataontsika inkio a tsy le avariana be mihitsy ake tsy le danse le tsy haiko reny ain'zareo fa mahay asa voatravakory zareo dia faly be mihitsy ateo a minao fa voatantsika atao amin'izay teny rehetra napetraka Andriamanitra teny am-bava-mpanompony androany a ozy izy ny tompo hoe ny tanora dia tokony hidera an'Andriamanitra io fatandranao io hery tanjaka io dinamismanao io a dia ataovy a ho voninahitr'Andriamanitra ary ny teny teo inko dia ny hoe Jesosy no deraina amin'ny alalan'ny fanekenao iaina fidélité fa zay ampidirinao ihany a no mivoaka mampidira zavatra tsara mba hivoahany zavatra tsara eo am-bavanao ao fantananao dia asio fisaorana sy fankasitrahana n'Andriamanitra fa isan'izay nanatrika ny fotoana teto ianao inoko fa maro tamin'izay nanatrika teto no navozin'Andriamanitra tahaka ny amin'ny voromahery ny fahatandrany inao fa nisy zatovy sy tanora ankizy voakasika tamin'ny alalan'ny teny a sy ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny tiany ity misaotra anao zay ray aminaran'i Jesosy a ny amin'ny fivoriana ny amin'ny fanatrehanao ny amin'ny fahafahany afaka nampiasa fota ao anaty fiankofana sy fiderana ny fampatsehivanao anay fa ny hery sy ny tanjaka sy ny fahatandranay momba anay mihitsy tokony ho voninahitra ny anaranao misaotra betsaka ny amin'ireo mpanomponao rehetra zay nampiasainao mankasitraka tompo averiny aminao ny dera sy ny lazara voninahitra mandrakizay mivavaka ho an'ny tsiraray avy mba ay ampiditra trésor tsara ny anatin'ny fony araka ny teninao teo hoe ao anatin'ny fatokiana dia zay ampidirina ihany no mivoaka ho azy manomboka amin'ity takarivo ity inonay fa ho teny tsara ho teninao ho teny mamy ho teny masina no hivoaka sy ho aloaka ny vavanay satria izany kalitao sy karazana teny zany ny ho ampidirinay any anaty tsaroa zay rehetra kamokamo mamaky baiboly manatrika eto ataovy misy firetana vaovao indray amaky ny teninao araka ny tenina ampitondrainao am-poly hoe mandra-piaviko tandremo amin'ny famakian-teny misaotra ny amin'ny fanangananao vaovao tamin'ity takarivo ity misaotra ny amin'ny fanasitranana misaotra ny amin'ny fitondranao ny tsiraray avy amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen raisy nitsodrano zay tonona anaran'i Jesosy ho eo amin'ny fiainanao mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompoompanao izy no ametraka ny faniriana sy ny sitrapo-tsara ao anatinao ekeo sy tehirizy izany ary ny tompo ametraka firam-baovao eny am-bavanao ho an'izay novonjena sy navotana amin'ity takarivo ity io ranomaso io sady ho atsatro ny tompo ho fafany ary hivadika ho tonga firam-baovao mandehana rylay navotana mitsangana vaovao rylay zanak'Andriamanitra tsy ho raraka izany ianao satria fideranany eny am-bavanao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta ho voatandra ny fodinao ny mitokantrano amin'ity takarivo ity tsofina rano weekend feno ny voninahitr'Andriamanitra amarana ny herinandro amin'ny kery sy voninahitra ianao ary anomboka herinandro vaovao amin'ny vavolombelona miaraka amin'Andriamanitra io herinandro ambony io dia herinandro andrendesana vaovao tsara avy any aminao indray aminaran'i Jesosy amarana tsara nyity volan'ity ianao ary isy antony hitenenanao hoe velona sy mahery ny mpanavitra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta no itsofina rano salama ianao tahin'Andriamanitra ianao miaraka tsara amin'Andriamanitra ianao tsy raraka ianao tsy miemotra ianao tsy miverin-dalana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta manonona ny fiainan'Andriamanitra eo aminao ny fiainam-panahinao ny fiainatokantranonao zay rehetra mahakasika ianao ny fianarana ankizy sy ny asa mandrarany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen faranantsika mitehaka mirefitrefitra be ho an'i Jesosy tainy tompo daholo ara-pitso ny fotoanantsika manaraka tainy Jesosy